commençons le culte par des acclamations pour notre Seigneur. Acclamez encore plus fort pour le rendre gloire. Alléluia. C'est avec une immense joie que nous vous saluons ce matin, vous tous qui êtes présents dans cette église. Nous saluons également ceux qui suivent le culte en ligne. Que la paix du Seigneur soit avec chacun de nous. Amen. Et si vous pouvez le faire, saluez également votre voisin de gauche, de droite. Alléluia, vous aussi qui suivez le culte en ligne, je vous invite à prier Dieu pour remettre ce culte entre ses mains. Nous allons fermer les yeux et nous allons prier ensemble. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié. Merci Seigneur pour ce matin nouveau que vous nous accordez. Merci car aujourd'hui nous savons que vous êtes là. Nous savons que le Seigneur Jésus est aussi avec nous ce matin. Nous savons que le culte auquel nous assistons est un culte béni grâce à la présence de Jésus qui est avec nous. Il va faire des miracles. Jésus, je sais que tu es là. Bien que nous n'étions pas encore arrivés, tu es déjà là. Tu vas agir aujourd'hui. Tu vas faire des choses importantes que tu n'as pas encore fait auparavant. Et nous allons le voir de nos propres yeux ce matin. Nous allons le sentir ce matin, car toi, tu es notre roi. Tu es un Dieu vivant et tu vas agir ici ce matin. Saint-Esprit, nous remettons ce culte entre tes mains. Touche chaque personne qui est présente. Touche chaque personne qui suit le culte depuis sa maison, dans sa voiture, dans son bureau, peu importe où il est ce matin, Saint-Esprit. Je sais que tu peux agir et tu peux changer des vies. Tu peux transformer les cœurs et tu peux tout faire. Alors agis, Saint-Esprit. Que les forces du mal partent maintenant. Vous n'avez pas votre place au sein de ce culte, car ce culte est un culte béni et que seul Jésus agit ici ce matin. Et c'est au nom de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons fait cette prière. Amen. Acclamons encore pour le Seigneur. Avant de passer à la louange, j'aimerais partager un verset avec vous, si vous le voulez bien. C'est écrit dans Romains, chapitre 5, verset 8. Andova kitsika amin'ny teny malagasy aloha le izy ao amin'ny Romaina toko fahadimy andiny fahavalo. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika, fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Et nous allons aussi le lire en français, au nom de Jésus. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. Frères et sœurs, Dieu aimerait vous rappeler ce matin qu'il vous aime d'un amour éternel. Il nous aime tous d'un amour éternel. Androany Andriamanitra dia te hampatsiahanao hoe tena tiany amin'ny fony rehetra ianao. Ka natao anatin'ny fahotana renao, fahotana lalina, dia nomeny anao Jesosy Kristy mba hamonjy anao. Dia androany ndao tsika hiaraka hitsangana avy hatrany. Dia raha mety dia akipio mihitsy ny masonofinao. Vous aussi qui êtes chez vous, commencez par fermer les yeux. Dia saintsainy hoe ohatrotry ny ahoana reny fiainanao tany aloha tany. Tao anatina fahotana tahaka ny ahoana no niainanao. Zany akory tsy natao hoe hampamendrifendro anao fa hampatonga anao atsiary fotsiny hoe tao anatin'izany toeran'izany ianao no nisintomin'i Jesosy no vonjeny ianao. Jesosy dia nanana safidy hoe hanome ny tenany sa tsy hanome, fa nanaiky izy natao sorona mba hanananao fiainana, mba hahatonga anao hiala tao anatin'ny fahotana, mba hahatonga anao hanana fiainana be da be. Jésus s'est sacrifié pour toi afin que tu puisses sortir des ténèbres.
Peut-être que tu n'as pas vécu dans l'horreur. Peut-être que ta vie, elle était nickel depuis. Mais quand même, Jésus t'a préservé aujourd'hui. Tu es là entre ses mains. Alléluia. Alors aujourd'hui, sois reconnaissant. Sois reconnaissant envers Jésus. Sois reconnaissant que si ta vie est comme ça, que si tu es là ce matin, c'est grâce à Jésus. Ce n'est pas grâce à tes efforts. Ce n'est pas parce que tu as pris grand soin de toi que tu es vivant. Mais c'est parce que Jésus, il s'est sacrifié pour toi, il t'a sauvé. N'oublie jamais que c'est grâce à Jésus qui a décidé de te sauver que tu es là ce matin. Alors, je vous invite vraiment à chanter des louanges. Manasanao tena hoe ihany koa kitsoka Jesosy eo anatrehany satria tao anatin'ny lalina indrindra ianao nefa nisotominy. Tao anatin'ny fahatana lalina tsy tapesipeseny ianao nefa nalainy. Mety tao anatin'ny aretiny ianao no novonjeny. Dia androany ianao aoka ianao tena hoe reconnaissant eo anatrehany Jesosy. Aoka tena ho feno fankasitrahana ny fonao androany. Dia aoka tena hira ny fonao rehetra ianao hoe Jesosy atao anatin'ny lalina nalainao. Tao anatin'ny lavitra indrindra no nisotominao. Dia tonga eto androany hitsaokanao. Voninahitra ny anaranao. Okay, no tena isainsaina zany toinkiry zany. Aza atao fotsiny hoe hira mandalo zany. Fa tena zany nataon'i Jesosy ho anao. Dia tokinao ny ainako, porofony fiainako, fanalainao avy lavitra loatra, tsy hoarina. Le olona no vonjenao Jesosy no mitsaokanao. Ilay olona nanaovanao izay no lazainao, fa tsy izay no lazainy olona, tsy amikelo anazao sy izao hoe fizay lazainy teninao hoe izay aho hoe, izay aho hoe. Le olona no sitranao Jesosy atonga eto izy Ilay olona no sitraninao mitsaokanao. Ilay olona nanaovanao izay no lazainao, fa tsy izay no lazainy olona, tsy amikelo anazao sy izao hoe fizay lazainy teninao hoe izay aho hoe, izay aho hoe. Nalainao avy lavitra loatra fa tao anatin'ny maro mihitsy choisi parmi ton et tu as souffert pour nous, tu t'es sacrifié pour nous. Le olona no tahinao androany tonga eto Ilay olona no tahinao mitsaokanao. Ilay olona nanaovanao izay no lazainao, fa tsy izay no lazainy olona, tsy amikelo anazao sy izao hoe fizay lazainy teninao hoe izay aho hoe, izay aho hoe. Jesosy mbola matsiaro zay hoe olona narovanao zay androany. Ilay olona narovanao mitsaokanao. Ilay olona nanaovanao izay no lazainao, fa tsy izay no lazainy olona, tsy amikelo
Yahweh, Yahweh. Zion, oh Zion, Zion, oh Zion.
Jesosy tena te hanefankasitrahana eo anatrehanao zay. Nous voulons vraiment être reconnaissants envers toi, car nous savons que c'est toi qui nous as sauvés. C'est toi qui as fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Dia androany zay Jesosy mbola hitohitsaoka anao, hanome voninahitra anao. Satria mendrika loatra anao zany. Raha ny teny Jesosy dia tsy ampy zany, fa ny fonay mitsaoka anao, miankohaka eo anatrehanao. Oh Jesosy, raisao fitsofana izao. Mitsaka Enao ilay mpamonjy anao, mitsaka anao zay. Mitsaka Mitsaka Ao ka ny fonao sy ny mombanao rehetra mihitsy no hitsaka an' Jesosy androany. Mitsaka Reconnaissant envers Jésus. Mitsaka Adore-le de toute ta personne. Mitsaka Mitsaka Nous te disons maintenant, Seigneur, que près de toi, nous nous sentons bien. Alors maintenant, nous allons renforcer, nous allons le dire encore, que tout notre être t'appartient, que tout ce que nous sommes t'appartient. Entre tes mains, Seigneur, c'est social. Eo an-tananao natolotra ny mombanay rehetra rehetra amafisinay zany satria eo akaikinao ihany no mahatsara anay. Hanao koa toria Tsy hiala aminao, tsy saraka aminao mandrakizay satria mino anao zahay. Seso mino anao
si on s'éloigne de toi. Peut-être, Seigneur, que c'est vraiment possible que nous retournions dans les ténèbres où nous étions auparavant. Alors garde-nous près de toi, sous tes ailes. Tout ce que nous avons, notre corps, notre âme, notre vie tout entière, car nous croyons en toi, Jésus. Sisi andribina na Jesosy tsisy analana na kika fa ny momba ny rehetra dia apetraka ianao. Jesosy mino anao ao. Jesosy mino anao ao. Jesosy mino anao ao. Jesosy mino anao ao. Fiosasatra amin'izay Jesosy ilazany izany hoe tena mino anao zany satria matoky anao zay ny lamina rehetra tolotra ianao. Dia ianao. Jesosy amin'ny vavanay no itenenanay androany fa atolotra ianao ny momba anay rehetra. C'est par nos propres paroles aujourd'hui, Seigneur, qu'on va te dire qu'on t'appartient. On renforce nos liens avec toi. Ce que nous avons, Seigneur, peut-être la vie, les jours, notre corps, notre âme, notre foyer, notre business aussi. Tout ce que nous avons, tout ce que tu nous as donné, on le remet entre tes mains parce que nous savons, Seigneur, que ce qu'on te donne, tu peux vraiment le protéger. Tsy te hisaraka aminao zay Jesosy aho. Tena tsy te hiala aminao zay. Te hifikitra aminao foana foana zay. Satria fantatray fa ny eo akaikinao no mahatsara anay. Ny eo akaikinao no mety aminay. Mety misy olona aminay vaovao tonga eto androany. Jesosy hitanao ny momba azy. Apetrany aminao ny fiainany rehetra dia tehirizy izany. Mety misy olona eto Jesosy efa ela kanefa ny amin'izao fotoana izao izy mahatsiaro indray ny fotoana namonjenao azy. Jesosy azavela hiala aminao zany olona zany. Vango zany olona zany androany hitoetra mandrakariva ao aminao. Hanolotra ny tenany feno anao, ny fiainany rehetra ao anao. Oh Seigneur, tu peux tout faire. Alors entre tes mains, nous abandonnons tout ce qu'on a. Et prends tout, Seigneur. Prends tout. Aza misy ajanona Jesosy fa ny momba ny rehetra omena ianao. Et nous allons dire, Seigneur, oui, prends tout. We
misaotra anao zahay ry Andriamanitra reny malalo. Nous te remercions, éternel Dieu. Mino izay fa manaritra ty fotoam-pivavahana ity ianao. Nous croyons que tu es ici parmi nous. Ary amin'ity androandroany ity Et en ce jour, dia aneo ny mahandriamanitra tsy toy anao ianao. tu vas nous montrer comment tu es un Dieu puissant. Zay rehetra manana olana mamonjy aty fotoana ity dia hovonjenao. Tous ceux qui sont dans les difficultés, tu viendras les sauver aujourd'hui. Ary na inona retina mahazo ny olona toka eto dia hositranonao izy. Et quelle que soit la maladie des gens qui viennent ici, tu les guériras. Anino no andro mpamonjena ho anay rehetra. Aujourd'hui est un jour de salut pour tous. Ho tahinao arabaka teny ny fiangonana ray manontolo. Tu béniras cette assemblée. Enina dia ireo namanay manaraka fotoam-pivavahana ny linina azy dia anehoanao ny voninahitra ao. Et tous nos frères et sœurs qui nous suivent en ligne auront aussi de ta gloire. Misaotra ry Andriamanitra io. Merci, Père. Amin'ny anaran'i Jesosy. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Samiara makatorantsika izy. Nous prenons place. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ho antsika izay tonga eto. Nous vous saluons chaleureusement au nom de Jésus, vous tous qui êtes ici. Arabaina toy izany ihany koa ianareo izay manaraka izao fotoam-pivavahana izao en ligne. Et nous vous saluons aussi, vous qui nous suivez fidèlement en ligne. Ho anareo izay vaovao tonga eto moa dia azavaina Et pour vous, les nouveaux qui venez ici la première fois, fa ny fotoam-pivavahana izay ataontsika eto amin'izao ora izao dia sady amin'ny teny malagasy no amin'ny teny frantsay. nous vous informons que ce culte, maintenant de 8 heures, est à la fois en malgache et en français. Ny antony mba hitsonjofantsika ireo namantsika any ivelan'i Madagasikara izay tsy mahay teny malagasy. Ce culte bilingue est fait pour tous nos frères et sœurs de la diaspora qui suivent le culte en ligne et pour permettre à leurs enfants de suivre ce culte en français. Ary isaoran'Andriamanitra fa maro be mihitsy ireo olona ivelan'i Madagasikara manaraka izao fotoam-pivavahana izao. Et gloire à Dieu parce que tous ceux qui sont dehors de Madagascar suivent abondamment ce culte. Misy amin'izy ireny mandefa filazana aty aminay. Et certains d'entre eux font un retour d'expérience chez nous. Manambara ny fandresen-dahatra izay namagindry Andriamanitra azy. Et ça nous indique vraiment qu'ils sont touchés par le message que Dieu leur délivre. Ho fisaorantsika n'Andriamanitra andao hiteka mafy dia mafy izy. Acclamons le Seigneur pour remercier. Ary raha mbola misy mafina zany dia ataovy ihany. Acclamez fort encore. Ataovy mafy be ny teka Encore ao. plus fort. Halleluja. Alléluia. Amen. Amen. Mandritra ty volana jona sy volana jolay ity dia anao zavatra lehibe eto Andriamanitra. Pour ces 2 mois, juin et juillet, Dieu va faire de grandes choses ici. Araka ny fanasana ity atanako zay efa nozarainareo tamin'ny olona maro be. À travers l'invitation que vous avez déjà commencé à distribuer, Zao no voasoratra ao famonjena, voici ce qui est écrit. Salut, fivampiainana, transformation de la vie, fanafahana, délivrance, fanasitranana, guérison, fahagagana, miracle, fitahina. bénédiction. Zany rehetrarehetra zany ry havana dia ho amarin'Andriamanitra eto mandritra ty volana jona sy jolay ity. Et tout cela, Dieu va justifier cela dans votre vie ce juin et ce juillet à venir. Noho izany manentana antsika rehetra ao mba tsy ho tapaka mihitsy ny famonjenao fotoam-pivavahana eto amin'ity volana ity sy amin'ny volana ambony iny. Et je vous exhorte donc à venir chaque dimanche pour ce mois de juin et ce mois de juillet. Ary resao ihany koa ireo olom-patatra ao mba ho avy eto fa ny azo antoka ho tanteran'Andriamanitra ireo voasoratra ireo. Et parlez-en à vos proches, invitez-les à venir ici. Tout ce qui est écrit là va se réaliser. Ho amanokana tena mino ao fa miaraka amintsika eto ilay Andriamanitra tsy toa. Et pour moi personnellement, je suis convaincu que Dieu Tout-Puissant est parmi nous ici. Avy any ambony izy no mita manokana ty fotoam-pivavahana ity. De son trône au ciel, il vient nous bénir abondamment dans ce culte. Araka voalasan'ny Baiboly ihany koa Jesosy Kristy dia miaraka amintsika eto. La Bible dit également que Jésus est parmi nous. No zany azo antoka fa raha manana olana tokoa ianareo zay tonga eto dia ho vonjena. Et je vous assure que ceux qui viennent ici avec leurs problèmes, ils seront sauvés. Hositranina zay marary. Les malades seront guéris. Ho tanteraka aminareo zay mino an'izy zany. Que cela soit accompli. Ary ny anankiray dia izao. Mais encore, Tsy apozinao izy zava-magaga ho ataon'Andriamanitra aminao amin'ity volana ity sy amin'ny volana ambony. tu ne vas pas imaginer les choses miraculeuses que Dieu va faire pour toi ce mois de juin et ce mois de juillet. Raha mitantara zany aminareo aho
dia noho ny satria efa nahita olona marobe na ny olon'Andriamanitra fahasoavanao. Et je vous le raconte parce que j'ai déjà commencé à voir des gens qui ont reçu des miracles déjà. Tena resy lahatra ny amin'ny fiasan'io Andriamanitra io. Et je suis convaincu de la manière extraordinaire dont Dieu opère dans nos vies. Eto sao dia matsiaro ny tantaran'itsy vehivavy anankiray itsy. Et je me souviens là de cette sœur en face de moi. Efa ela ny sehony'ity tantara ity. C'était une chose qui est arrivée il y a un peu longtemps. Fa io vehivavy io zany amataonany tsy afaka tsakana fa mandady. Cette personne ne pouvait pas se lever, mais elle devait ramper pour avancer. Kanefa no Jesosy Kristy sy ny anarany Et dia grâce à teony eo ihany dia afaka mitsangana. Et grâce à Jésus et son nom puissant, elle a pu se lever. Hiatra lavitra no zany no ataon'Andriamanitra amintsika amin'ity volana ity sy ny volana ambony. Et Dieu va agir extraordinairement dans vos vies ce mois de juin et ce mois de juillet. Magaga Andriamanitra. Dieu est merveilleux. Zay nataony tamin'ny hafa ho ataony amintsika. Ce qu'il a fait pour les autres, il le fera pour toi. Zay nataony tamin'ny hafa ho ataony amintsika. Ce qu'il a fait pour d'autres, il le fera pour toi. Ho anareo any atokantrano ihany koa andraisany fahasoavana izany. Et pour vous qui nous suivez en ligne, vous allez recevoir abondamment. Eny anareo any petany ranomasina any andray fahasoavana ihany koa. Et vous également de la diaspora, vous allez recevoir beaucoup. Satria mino isika dia andao hiteka mafy azy. Et si nous croyons, acclamons fort le Seigneur. Andao hiteka farasy mafy be. Encore, encore. Halleluja. Alléluia. Amen. Amen. Hivavaka isika amin'izao fotoana izao a. Nous allons prier Teny hivavaka amin'ny fontsika rehetra. de tout notre cœur, Teny hivavaka amin'ny fontsika rehetra. de toute notre âme, Mba ho tsapantsika daholo zany rehetrarehetra nambarako zany. pour que nous expérimentions tout ce que je vous ai annoncé tout à l'heure. Samy mivavaka isika eny toerana azy. Que chacun ouvre la bouche et s'exprime, que chacun prie. Tahaka zany ihany koa ianareo ny atokantrano. Et vous également qui nous suivez en ligne, Andao azy hivavaka isika. nous prions. Toy izany mivavaka Continue la prière. mivavaha amin'ny fonao rehetra Prie de tout ton cœur. mba atsapy anao fa ahitan'Andriamanitra miasa androany. Prie de tout ton cœur que tu vas voir Dieu. Manginy isika rehetra Gardons le silence. dia ny rahalahato angatantsika hivavaka avy hatrany amin'ny teny frantsay hivavaka ho an'ity fotoana ray manontolo ity hivavaka mba ho hamarin'Andriamanitra lay nambarako taminareo teo. Nous allons prier. Père Céleste, c'est un cœur reconnaissant que nous t'adressons tous nos remerciements, que nous t'adressons toutes nos louanges, toute notre reconnaissance. Et nous savons que tu es un Dieu puissant qui agit puissamment maintenant. Nous avons confiance en toi, nous avons confiance en ta parole, nous avons confiance en la promesse, nous avons confiance en ce que ton Seigneur a dit, que ce mois de juin et juillet sera un mois extraordinaire, notre vie va changer. Nous allons voir des guérisons, nous allons voir des miracles. Il n'y a plus de délai en main qui agit sur nous. Viens Seigneur, viens éternel Dieu. Pour tous nos frères et sœurs qui sont aussi à l'étranger, en ligne, ils auront dit une coupe remplie de bénédictions. Au nom de Jésus. Amen. Io mana andray teny Andriamanitra isika amin'izao fotoana izao. Nous allons arriver au moment où nous allons accueillir la parole de Dieu. Hiteny amintsika tokoa Andriamanitra androany. Dieu va te parler. Tsisy na dia olona anankiray asa tsy hitenenan'Andriamanitra.
Il n'y a personne où Dieu n'a rien à lui dire aujourd'hui. Ary zany teny zany rehefa raisinao amin'ny fonao rehetra dia ho amarinin'Andriamanitra. Et quand tu reçois la parole de Dieu de tout ton cœur, Dieu va le justifier. Fa mialohan'izay aloha dia andaontsika rehetra hiaraka hanao hira anankiray. Nous allons avant tout faire une adoration, une louange. Omentsika ndreto mpitarika vederanndreto ny faniantanantsika hanao hira miaraka. Et nous allons être en communion avec le groupe de louange maintenant. Ndao ataontsika eo am-pitsanganana ity hira ity. Dia ataovy amin'ny fonao reto. Chante de tout ton cœur. Nous pouvons prendre place. Amaky baiboly avetrany isika arak'izay voalaza amin'ny boky ny Luka toko fahavalo andiny fahaterany fapolo ka hatramin'ny andiny fahavalany fapolo. Nous allons tout de suite lire la Bible qui se trouve dans Luc chapitre 8 versets 43 à 48. Avetrany dia vakina amin'ny teny frantsay lay tantara. Nous allons lire au nom de Jésus. Or, il y avait une femme qui souffrait d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait dépensé tout son bien chez les médecins, mais aucun n'avait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Son hémorragie s'arrêta immédiatement. Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse. » Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai senti qu'une force était sortie de moi. » Voyant qu'elle n'était pas passée inaperçue, la femme vint toute tremblante et se jetait à ses pieds. Elle déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été immédiatement guérie. Alors il lui dit, « Ma fille,
Prends courage, ta foi t'a sauvé, pars dans la paix. Ilio tsara zao afatra ambarako aminareo zao. Écoutez bien ce message que je vais vous délivrer. Zava-dehibe amin'Andriamanitra ny mahita olona mino fa misy izy. Il est très important pour Dieu de voir quelqu'un qui croit qu'il existe. Zava-dehibe amin'Andriamanitra ny mahita olona mino fa mino ny herin'Andriamanitra magaga. Il est très important pour Dieu de voir quelqu'un qui croit que Dieu a une force miraculeuse. Zava-dehibe amin'Andriamanitra ny mahita olona mino fa mpanasitran'Andriamanitra. Il est très important pour Dieu de voir quelqu'un qui croit que Dieu peut guérir. Zava-dehibe amin'Andriamanitra mahita olona mino fa mpamaholy an'Andriamanitra. Il est très important pour Dieu également de voir des gens qui croient que Dieu peut résoudre des problèmes. Zava-dehibe amin'Andriamanitra mahita olona mino fa mahay zavatra rehetra Andriamanitra. Il est très important pour Dieu de voir des gens qui croient que Dieu peut tout faire. Zava-dehibe amin'Andriamanitra ny mahita olona manana fiainana tahak'izany. C'est très important pour Dieu de voir des gens qui ont une telle vie. Ary eto dia manambara aminareo fa azo antoka fa hitan'Andriamanitra miasa manao zavatra lehibe sy magaga izany olo izany amin'ity androandroany ity. Et je vous dis aujourd'hui que tous qui croient vont voir Dieu agir aujourd'hui. Zany ry havana malala no ambaran'ity baiboly ity. C'est ce que la Bible dit. Manamarina izany ny namonjen'Andriamanitra sy nanasitranan'Andriamanitra ny vehivavy anankiray izay narary nandritry ny 12 taona. Pour preuve, il y a le fait que Jésus a guéri la femme qui était malade pendant 12 ans. Arak'ilay ty tantara novakiana teo nositran'Andriamanitra ilay vehivavy narary nandritry ny 12 taona satria tao amin'ny finoana. Et selon l'histoire qu'on a lue tout à l'heure, Dieu a guéri la femme qui était malade pendant 12 ans parce qu'elle avait la foi. Ao anatin'izao fotoam-pivavahana izao dia miantso antsika rehetra Andriamanitra mba hanana finoana tahaka an'io vehivavy io. Durant ce culte, alors, Dieu nous invite à avoir la foi pareil comme la femme. Mila manana finoana ianao izay toka eto. Toi qui es ici, tu dois avoir la foi. Satria tsy olon'Andriamanitra mihitsy ny olona anankiray izay tsy manana finoana. On ne peut pas t'appeler peuple de Dieu si tu n'as pas la foi. Toy izao ny zava-nisy tamin'izany fotoana izany. Écoute bien ce qui s'est passé à cette époque. Arak'ilay teny novakiana teo dia ino tsara. Selon l'histoire qu'on a lue tout à l'heure, écoutez bien. Nisy vehivavy anankiray narary nandera nandritry ny 12 taona. Il y avait une femme qui avait une hémorragie pendant 12 ans. Zany vehivavy zany dia nitady fanasitranana tatsy sy teroa fa tsy nahita mihitsy. Cette femme cherchait à être guérie partout, mais elle n'était pas guérie. Nampalahelo be mihitsy ny tantaran'izany vehivavy zany. Son histoire est vraiment triste. Satria nandritry ny 12 taona dia tao anatin'ny fanantenana. Parce que durant 12 ans, elle vivait dans la douleur. Ary tsy vitan'izany fa nierenany rehetra fokana tamin'ny fitsaboana teny. Mais aussi, elle a dépensé toutes ses richesses pour se soigner. Ndray andro hoy ny baiboly Mais un jour, selon la Bible, nandreny amin'ny Jesosy ity vehivavy ity. cette femme a entendu parler de Jésus. Nanomboka tamin'izany fotoana izany dia velona amin'ny fanantenany fa mbola ho sitrana ihany izy. À partir de ce moment-là, elle avait de l'espoir à nouveau qu'elle peut encore être guérie. Zany indrindra no antony natokazana nanapa-kevitra hoe andeha hiona amin'ny Jesosy aho, andeha anatona Jesosy aho. C'est pourquoi elle a décidé, je vais m'approcher de Jésus, je vais voir Jésus. Ny finoana tao aminy dia hoe rehefa tonga ao amin'ny Jesosy aho dia tsy maintsy voavonjy, tsy maintsy sitrana. Elle avait la foi en elle qu'une fois qu'elle va voir Jésus, elle va être sauvée, elle va être guérie. Tena tao aminy mihitsy ny finoana ny ho voavonjy sy ny ho sitrana. Elle avait vraiment une foi pour être sauvée, pour être guérie. Ry havana malala manarika an'izao fotoam-pivavahana izao. Chère assemblée, Ny riko amintsika rehetra ihany koa dia hanana finoana tahaka izany vehivavy izany. je désire vraiment que nous tous aussi, nous ayons la foi comme la foi de cette femme. Fa tena mampahery dia ity. Et ce qui est vraiment encourageant, c'est que Fa tena mampahery entiko milaza aminareo fa tena tao amin'ity vehivavy ity ny finoana dia izao. pour vous dire que cette femme avait vraiment la foi,
fatany tsara fa niaraka tamin'i Jesosy le lehilahy atao hoe Jairo. Elle savait pertinemment que l'homme appelé Jairus était avec Jésus. Zany lehilahy Jairo zany dia ambaran'ny baiboly fa izy mpanapaka synagogue. Jairus est le chef de synagogue selon la Bible. Zao ny voasoratra eo amin'ny Luka toko valo andininy faefapolo faraika amby fapolo ary faharoany fapolo. C'est écrit dans Luc chapitre 8, versets 40, 41 et 42. Ary no tafaverina Jesosy dia nandray azy tsara ny vahoaka fa niandry azy avokoa izy rehetra. Ary indro dia tonga ny lehilahy atao hoe Jairo mpanapaka sinagoga dia niakoka tamin'ny tongotry Jesosy izy ka niangavy taminy hiditra ao an-tranony fa nanana zanaka vavy tokana tokony 12 taona izy ary efa ho faty raha zazavavy. Ary raha nandeha Jesosy dia nanety lalana azy ny vahoaka. À son retour, Jésus fut accueilli par la foule car tous l'attendaient. Voici qu'arriva un homme du nom de Jairus. Il était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui était mourante. Pendant que Jésus s'y rendait, la foule le serrait de tous côtés. Araka ny fanambarako taminareo teo niaraka tamin'i Jesosy le lehilahy atao hoe Jairo. Comme je vous ai déjà dit tout à l'heure, Jairus était avec Jésus. Izy no mpanapaka synagogue. C'est le chef du synagogue. Izy ihany koa no mpamoaka didy. Et c'est lui qui promulgue les lois. Fa na iza mandika ny lalàna jiosy dia tsy maintsy hotorana vato ho faty. Et quiconque ne va pas suivre la loi juive vont être lapidés jusqu'à la mort. Dia zao ny voalaza ny baiboly. Et la Bible nous dit ity vehivavy nararina ny 12 taona ity anefa que cette femme qui était malade depuis 12 ans, araka ny lalàna jiosy dia tsy mahazo miseho vahoaka. selon la loi juive, ne peut pas se présenter devant la foule. Tsy mahazo mifanosina vahoaka Elle ne doit pas avoir d'interaction avec la foule satria marary mandeha rà. parce qu'elle avait de l'hémorragie. Ny lalàna jiosy matsy dia mandrara ny vehivavy mandeha rà mba tsy hifanosina vahoaka. Parce que la loi juive interdit les femmes indisposées d'avoir des interactions avec la foule. Satria ny vehivavy marary mandeha rà amin'ny jiosy araka volaza baiboly dia olona maloto. Parce que les femmes indisposées, selon la loi juive, sont considérées comme impures. No zany tsy maintsy hotorana vato ny vehivavy izay marary mandeha rà ka mifanosina vahoaka. Dans ce cas, toutes les femmes qui ont d'hémorragie et qui ont d'interaction avec la foule doivent être lapidées. Ity vehivavy ity anefa tapa-kevitra fa andeha hanantona Jesosy. Mais cette femme a quand même décidé d'approcher Jésus, Dikany andeha hifanosina vahoaka. c'est-à-dire qu'elle va avoir d'interaction avec la foule. Tamin'izany fotoana zany ny zanany dia nanaka anazy hoe mama asa mandeha mivoaka ny trano ianao fa maty n'olona any ianao. À cette époque, c'est sûr que son enfant l'avait empêché et a dit « Maman, on ne va pas là-bas parce que tu vas mourir. » Nanaka anazy ihany koa ny vadiny hoe asa mivoaka ny trano ianao so sanatria maty n'olona ao ianao. Son mari a aussi sûrement empêché la femme de sortir de la maison par crainte de mourir. Fa tsy nahoan'ilay vehivavy mihitsy zany fanakanana izany. Mais la femme a toujours décidé d'approcher Jésus. Satria ny finoany dia izao Parce qu'elle avait foi que rehefa toko amin'i Jesosy aho dia tsy fifatesana no miandry ahy fa fahavelomana. une fois arrivée chez Jésus, je ne vais pas mourir, je vais vivre. Ry havana malala manaraka izao fotoam-pivavahana izao. Chère Église qui assistez à ce Ho culte, anaretsika manaraka ny fotoam-pivavahana en ligne ihany koa. vous tous aussi qui suivez le culte en ligne, Tsy misy olona tonga ao amin'i Jesosy ka hoe ho ratsy fiafara. tous ceux qui vont arriver en Jésus auront toujours une bonne fin. Zay rehetra tonga ao amin'i Jesosy tsy maintsy ho tsara fiafara. Tous ceux qui vont arriver en Jésus auront toujours une bonne fin. Tsofoko rano ho tsapanareo rehetrarehetra tonga eto zany. Je vous bénis pour que vous puissiez avoir cela. Tia ka mafan'Andriamanitra isika. Applaudissez le Seigneur.
Acclamons fort. araka ny nambarako teo a tao amin'ity vehivavy ity ny finoana fa rehefa tonga amin'ny jesosy izy dia tsy maintsy sitrana. Comme je dis tout à l'heure, que cette femme avait vraiment la foi, qu'une fois qu'elle va s'approcher de Jésus, elle va être guérie. tahaka izao ny finoana tao aminy. Elle avait cette foi. rehefa tonga amin'ny jesosy aho dia hokasiko ny lamba jesosy ary dia ho sitranao izy izy. Quand je vais m'approcher de Jésus, je vais juste toucher le bord de son vêtement et je vais être guérie. Averitsika vakena lay teny. On va relire la parole Andiny fahatelo amby efapolo. au verset 43. Ary nisy vehivavy anankiray na 12 taona zay efa nandany fananany rehetra tampanao fanafody nefa tsy nisy nasitrana akory. Or, il y avait une femme qui souffrait d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait dépensé tout son bien chez les médecins, mais aucun n'avait pu la guérir. Andiny fefitra ny efapolo. Verset 44. Dia na koa ivony Jesosy raha vehivavy ka nanendry sompiaviavin-dabany ary niaraka tamin'izay dia nijanona ny aretiny. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Son hémorragie s'arrêta immédiatement. Noho ny finoana nananany dia teny eo ihany rehefa tonga atao amin'ny Jesosy izy rehefa kasika lamba Jesosy izy avy hatrany dia sitrana. À cause de sa foi, une fois qu'elle a touché le bord de vêtement de Jésus, immédiatement, elle a été guérie. Na izany izy tonga etiko ka manana olana raha tapa-kevitra ianao fa anatina Jesosy dia vonjenao afaka amin'ny olana. Si tu es venu ici et que tu as un problème, si tu décides d'avoir la foi, Dieu va aussi te sauver dans ton problème. Raha misy atao amintsika tonga eto marary na inona karazana retina rehefa tonga amin'ny Jesosy anao dia ho sitrana. Et s'il y a aussi parmi nous qui sont malades, une fois que nous serions en Jésus, nous aurons être guéris. Andro raha lehibe ho antsika ny androandroany rehefa malala. Aujourd'hui est un grand jour pour nous. Araka ty fanasany ity ho vojen'Andriamanitra ianao. Selon cette invitation, Dieu va te sauver. Ho afan'Andriamanitra ianao. Dieu va te délivrer. Ho sitran'Andriamanitra ianao. Dieu va te guérir. Anehoan'Andriamanitra fahagagana ianao. Et Dieu va te montrer des miracles. Ary ho tahina raha-baky tiany ihany koa ianao. Et tu vas être béni aussi. Andao tsika ety ka mafan'Andriamanitra. Acclame fort le Seigneur. Dia araky ny nambarako taminareo teo no ny finoana tao amin'ilay vehivavy dia voavonjy ary sitrana tokoa izy. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à cause de la foi de la femme, elle a été sauvée et elle a été guérie. Ry fiangonana rehetra manaraka ty fotoam-pivavahana ity. Chère Église qui assistait à ce culte, Hafa mihitsy ny fiainan'ny olona manana finoana. la vie de quelqu'un qui a la foi est vraiment une vie extraordinaire. Tsy ampitovin''Andriamanitra amin'ny olona rehetra velona eto ambony tany ety ny olona manana finoana. Et Dieu va distinguer tous les hommes qui ont la foi. Ho avan'Andriamanitra ny olona manana finoana. Et Dieu va vraiment mettre à part les gens qui ont la foi. Tsy maintsy mahita an'Andriamanitra miasa fomba mahagaga ny olona manana finoana. Les gens qui ont la foi vont voir Dieu agir d'une manière extraordinaire. Zany teny ambarako zany dia ho hamarin'Andriamanitra androany. Dieu va justifier cette parole aujourd'hui. Ohatra iray ihany koa ity tantarako aminareo ity. Je vais également vous raconter un autre exemple. Entiko manambara aminareo fa tena miasa eo amin'ny olona manana finoana ny tompon'Andriamanitra tsy toa. Pour vous dire que Dieu agit vraiment sur quelqu'un qui a la foi. Eno tsara ty ohatra anankiray tantarako aminareo ity. Écoutez bien l'exemple que je vais vous raconter. Indraindray zavatra toa tsy mitombona no takin'Andriamanitra amintsika fiangonana mba ho ataontsika. Et des fois, Dieu attend qu'on fasse quelque chose qui n'a pas de sens. Takin'Andriamanitra mba ho ekentsika sy akatoavintsika lay teniny melony anehoan'Andriamanitra famojena sy fahagagana lehibe. Mais Dieu attend qu'on obéisse d'abord à sa parole pour qu'il puisse faire des choses miraculeuses après. Ndre mandeha azy Une fois alors, tonga teo anoloan'ny mandany Jeriko ny zanak'Israely zay notarian'i Joshua. le peuple d'Israël, qui était dirigé par Josué, était devant le mur de Jéricho. Araka ny voalazan'ny Baiboly verevitra tanteraka ry zareo teo anoloan'ny mandany Jeriko. Et selon la Bible, ils ne savaient plus quoi faire devant le mur de Jéricho. Tena tsy hitan'ny Joshua sy zanak'Israely mihitsy
zay fomba tao amaky vakina ny tanàna Jéricho satria nisy manda lehibe niaro ny tanàna Jéricho. Ils ne trouvaient pas les moyens pour accéder à la ville de Jéricho parce qu'il y avait une grande muraille autour. Tao anaty zany fahaveresakevitra zany indrindra no niteny tamin'ny Josoa ny Tomban'Andriamanitra tsy to. Alors qu'ils étaient désespérés, Dieu a parlé à Josué. Hoy ny Tomban'Andriamanitra tsy to tamin'ny Josoa. Dieu a dit à Josué, nahoana ny very hevitra toy izao ianareo raha mahita ny mandan'ny Jéricho io. pourquoi vous êtes désespérés face au mur de Jéricho? Aoko fantatrareo ry Josoa fa izao no Andriamanitra ivavahanareo sy toponareo. Josué, sache que je suis le Dieu dont vous priez, dont vous servez. Hoy ny Tomban'Andriamanitra hoe aoko fantatrareo ry Josoa fa izao no Jehovah Andriamanitra ivavahanareo sy toponareo. Dieu a dit, sache Josué que je suis le Dieu que vous priez et que vous servez. Noho izany iaikeo sy ankatoavy ny teniko i Andriamanitra. Dans ce cas, obéis et mets en pratique ma parole. Dia izao no teny nataon'Andriamanitra tamin'ny Josoa tamin'izany fotoana izany. Et Dieu a dit à Josué à cette époque, andao dia vakintsika ny Josoa toko fahaenina andininy voalohany hatramin'ny andininy fahadimy. allons lire ce qui est écrit dans Josué chapitre 6, versets 1 à 5. Arao tsara ny voasoratra. Suivez bien ce qui est écrit. Ary nidy mafy Jéricho tamin'izany noho ny zanak'Israely tsy nisy nivoaka ary tsy nisy niditra. Jéricho était fermé, barricadé devant les Israélites. Personne n'en sortait et personne n'y entrait. Andininy faharoa. Verset 2. Aroa Jehovah tamin'ny Josoa. Indro efa natolotro eo an-tananareo Jéricho sy ny mpanjakany mba amin'ny lehilahy maheriny. L'Éternel dit à Josué, regarde, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ainsi que ses vaillants soldats. Averiko indray andininy faharoa. Aroa Jehovah tamin'ny Josoa. Indro efa natolotro eo an-tananareo Jéricho sy ny mpanjakany mba amin'ny lehilahy maheriny. Je répète encore, verset 2. L'Éternel dit à Josué, regarde, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ainsi que ses veillants soldats. Raha vao nandray zany Josoa sy zanak'Israely dia nanao amenina mafy be. Et quand Josué et les Israélites ont entendu cela, ils ont fait un grand Amen. Faly be mihitsy ry zareo tamin'ilay teny izay nambaran'Andriamanitra taminy. Ils étaient tout contents en entendant cette parole. Dikan'ilay teny mantsy dia hoe tsy maintsy ho resinareo, tsy maintsy ho ravanareo ny mandan'i Jéricho ary ho resinareo ny mponina rehetra ao Jéricho. Parce que la parole dit que vous allez détruire le mur de Jéricho et vous allez vaincre les peuples dedans. Fa ity misy teny nolazain'Andriamanitra, teny azo lazaina hoe tsy mitombina raha maha-olombelona ny olombelona. Mais il y a une parole que Dieu a dit, une parole qui semble n'a pas avoir de sens selon les humains. Vakitsika manomboka amin'ny andininy fahatelo ka hatramin'ny andininy fahadimy. On va lire à partir du verset 3 jusqu'à 5. Koa mandehana ny lehilahy azafady. Koa mandehana manodidina ny tanàna indray mandeha ianareo mpanafika rehetra enemana no anaovanao izany. Ary asipisorona fito mitondra anjomara fito mafaneno eo alohan'ny fiara ary amin'ny andro fafito dia hodidiny pito ny tanàna aroka ny mpisorona hitsoka ny anjomara. Ary raha manao feo lavareny ny anjomara mafaneno ka renareo ny feon'ny anjomara dia anakora mafy ny vahoaka rehetra ka dia irodana amin'izay ny manta ny tanàna ary akatra samy izotra amin'izay hitsiny avy ny olona. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu agiras ainsi pendant 6 jours. 7 prêtres porteront 7 trompettes retentissantes devant l'arche. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les prêtres sonneront de la trompette. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple
montera à l'attaque, chacun devant soi. mazava aminareo ve ny voalaza amin'ny baiboly Est-ce que ce qui est écrit dans la Bible est clair pour vous? eo amin'ny andininy faharoa aloha dia tena nampaheriny zany Israely le teny ka natonga azy rehetra nanao hoe amen. Au verset 2, la parole était très encourageante et c'est pourquoi ils ont dit un grand Amen. Fa manoka amin'ny andininy fahatelo ka hatramin'ny andininy fahadimy dia azo lazaina hoe teny ohatra mampisalasala ny teny nambaran'izy ireo nambaran'Andriamanitra tamin'izy ireo. Mais à partir du verset 3 jusqu'à verset 5, la parole semble ne pas être évidente et fait un peu douter. Satria voalaza amin'ny baiboly fa mba hatokany mandan'ny Jeriko irotana dia ianasan'Andriamanitra nandidina ndray mandeha isan'andro ny mandan'ny Jeriko ny zanak'Israely. Parce que selon la Bible, pour que la muraille de Jéricho s'écroule, il fallait que les Israélites font le tour du mur une fois par jour, pendant 7 jours. Tantarany baiboly La Bible nous raconte alors hoe ndray mandeha isan'andro mandritra 7 andro no tsy maintsy manodidina mandan'ny Jeriko ny zanak'Israely. qu'une fois par jour et pendant 7 jours, les Israélites devront faire le tour de la muraille de Jéricho. Tsy misy mitabataba, Ils ne feront aucun bruit. tsy misy mivavaka, Personne ne va prier, fa dia mandeha manodidina ndray mandeha isan'andro fotsiny. mais il faut juste faire le tour une fois par jour. Ary amin'ny andro fafito dia nasan'Andriamanitra nanodidina ny pito ny zanak'Israely. Et au 7e jour, Dieu a dit de faire le tour 7 fois. Rehefa vita ny manodidina ipito dia hotsofina ny anjomara mafaneny. Et après avoir fait 7 tours, on va sonner la trompette. Dia nilaza Andriamanitra hoe rehefa maneno ny anjomara mafaneno dia mirakoraka be ianareo rehetrarehetra. Et Dieu a dit qu'une fois la trompette a sonné, vous allez pousser un grand cri. Fa zao ny teniko aminareo i Andriamanitra irotana io manda io. Et je vous dis que la muraille va s'écrouler. Amin'ny maha-olombelona ny olombelona dia zavatra atao tsy mitombony zany. Et en tant qu'être humain, ça semble qu'il n'a pas avoir de sens. Kanefa dia zay ny teny nolazain'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely mba ho ekena sy ho ankatoavina. Mais c'est ce que Dieu a ordonné aux Israélites pour obéir. Rehefa niekesiny ankatoaviny tamin'ny finoana tokoa ilay teny Et quand ils ont obéi la parole avec foi, dia nanao hetsika lehibe tsy takatra ny sain'Andriamanitra. et Dieu a agi d'une manière extraordinaire. Avy any an-danitra nisy herin'Andriamanitra nilatsaka nandrotana an'ilay mandan'ny Jeriko. Depuis le ciel, il y avait la puissance de Dieu qui a écroulé les murailles de Jéricho. Eo amin'ny andininy faina ambin'ny folo zao ny voasoratra. Il est écrit au verset 16, Ary tamin'ny nandianany fampitony rantsoka ny anjomara ny mpisorona dia ho Josoa tamin'ny vahoaka manako ra fa efa nomeny Jehova anareo ny tanàna. la 7e fois, comme les prêtres sonnaient de la trompette, Josué dit au peuple, poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. Eo amin'ny andininy fa roapolo ny ray sy ny faraika amin'ny roapolo dia nanakorana ny olona ary nitsofiny ny anjomara ary noho nyreny vahoaka ny feon'ny anjomara dia nanakora mafy izy ka nirodana tamin'izay ny manda ary niakatra tao an-tanàna samy nizotra tamin'ny tsy niavy ny olona ka afaka ny tanàna ary naringany tamin'ny latsabatra zay rehetra tao an-tanàna na lehilahy na vehivavy na tanora na antitra na omby na ondry amanosy na boriky. Et au verset 20 et 21, il est écrit, le peuple poussa des cris et les prêtres sonnèrent de la trompette. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi. Ils s'emparèrent de la ville et vouèrent à la destruction, en le passant au fil de l'épée, tous ceux qui s'y trouvaient, hommes et femmes, enfants et vieillards, jusqu'aux bœufs, aux brebis et aux ânes. Averiko aminareo indray ny fanazavana. Je vous réexplique encore une fois. Misy fotoana zavatra atao tsy mitombona no takin'Andriamanitra amintsika mba ho ekentsika sy ankatoavitsika. Des fois, Dieu attend de nous qu'on fasse quelque chose qui n'a pas de sens. Ny tanjon'Andriamanitra amin'izany
dia mba ahitananao hoe atraiza marina ny finoanao any Andriamanitra sy ny heriny. Le but de Dieu, l'objectif de Dieu, c'est de savoir à quel point tu as la foi. Ny tanjon'Andriamanitra amin'izany dia mba ahitananao hoe tena mino ny herin'Andriamanitra tokoa ve ianao. L'objectif de Dieu, c'est de savoir si tu crois vraiment que Dieu est puissant. Misaotra an'Andriamanitra fa Josoa sy izany Israely dia nanana finoana tokoa. Et Dieu soit remercié parce que Josué et les Israélites ont vraiment eu la foi. Ary zany indrindra no antony natoka azy ireo tsy salasala fa dia nanaiky sy nakatoa izay nolazain'Andriamanitra taminy. Et c'est pourquoi ils n'ont pas hésité, mais ils ont tout de suite obéi ce que Dieu avait dit. Dia hitantsika teo fa nirodana tokoa ny mandan'ny Jeriko, zany hoe niva ny olana tamin'ny Josoa sy ny zanak'Israëly. Et on a vu tout à l'heure que la muraille s'écroula, c'est-à-dire qu'il n'avait plus de problème. Entiko aminareo zany tantara zany ry havana mba tongatsika aneho finoana an'Andriamanitra sy ny heriny. Je vous raconte cette histoire pour que vous ayez aussi la foi en Jésus et en sa puissance. No netiko aminareo zany tantara zany mba hanetanako atsika mba ino an'Andriamanitra sy ny teniny nalokon'ny vavany. Je vous raconte cette histoire pour vous inciter à croire en Dieu et à sa puissance, à sa parole. Ka na dia tsy mifanaraka loatra amin'ny saina maneritreritra ho aza le teny rehefa ekenao sakatoavinao dia iny no mahatonga ny Andriamanitra anao zavatra lehibe eo amin'ny fiainanao. Et même si la parole de Dieu n'est pas selon tes pensées, si tu vas obéir, il va agir à travers cette Andao parole. hiteka mafan'Andriamanitra izy. Acclame le Seigneur très fort. Ry fiangonana tonga manarika ty fotoam-pivavahana izy. Chère Église qui assistait à ce culte, Atraiza ny finoanao an'Andriamanitra sy ny heriny. jusqu'où tu crois en Dieu et à sa puissance? Atraiza ny finoanao ny tenin'Andriamanitra voalaza ao anaty ity baiboly ity. Jusqu'où tu crois à la parole qui est écrite dans cette Bible? Atraiza ny fankatoavanao zany eo amin'ny fiainanao. Jusqu'où tu obéis la parole dans ta vie? Zao no voalaza ao amin'ny Hébreu toko karika 15:faheniny. Il est écrit dans Hébreux chapitre 11 verset 6 Fa zay manatona an'Andriamanitra, que tous ceux qui s'approchent de Dieu, zay manompo an'Andriamanitra, tous ceux qui servent Dieu, tsy maintsy mino fa misy izy, doivent croire que Dieu existe, tsy maintsy mino ny teniny sy ny heriny izy. doivent croire en sa parole et à sa puissance. Ary ambony zany tsy maintsy mino fa Andriamanitra mpamaly soa lay Andriamanitra zay inonao. Et aussi doivent croire que Dieu récompense ceux qui le cherchent. Ka na inona teny takin'Andriamanitra mba hoekenao sakatoavinao dia hoekenao sakatoavinao amin'ny finoana tokoa. Donc, quelles que soient les paroles que Dieu veut que tu obéisses, tu vas les obéir avec foi. Ny tena zava-dehibe ry havana malala mila manana finoana ianao. Donc, il est vraiment important que nous ayons la foi. Zao ny teniko taminareo efa elaela zay. Il y avait pas longtemps, je vous ai dit Mandry ty volana jona sy ty volana jolay ity que durant ce mois de juin et ce mois de juillet, ho vonjen'Andriamanitra avokoa zay rehetra tonga eto. Dieu va sauver tous qui vont venir ici. Ho afan'Andriamanitra zay rehetra tonga eto. Dieu va délivrer tous qui vont venir ici. Ho sitran'Andriamanitra zay marary tonga eto. Dieu va guérir tous les malades qui sont venus ici. Ho tahin'Andriamanitra arak'izay voalaza baiboly zay rehetra tonga eto. Et Dieu va bénir tous qui vont venir ici selon la Bible. Tsy takatry ny sainao ny fahatanterahazany amin'ny fiainanao. Et vous ne pouvez même pas imaginer que cela va se réaliser dans votre vie. Fa ny andrasin'Andriamanitra aminao ianao mino fa misy Andriamanitra, ianao mino ny heriny, ianao mino zay nolazainy ao anatin'ity baiboly ity. Mais Dieu attend de toi que tu crois qu'il existe, que tu crois en sa parole et que tu crois à sa puissance. Eto ihany koa dia misy tantara anankiray ao am-Patsaka faharoa toko fahaefatra andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fafito. Il y a aussi une autre histoire qui se trouve dans 2 Rois, chapitre 4, verset 1. Andao dia vakitsika ny voalaza Patsaka faharoa toko fahaefatra andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fafito toy izao ny voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nisy vehivavy anankiray vady ny zanaka amin'ny mpaminany nitaraina tamin'ny Elisa hoe maty ny vadiko mpanomponao ary ianao malala fa natahotra ny Jehovah ny mpanomponao
nefa toka ny tompotrosa aka ny zanako mirahalahy ho andevony. Dia hoy Elisa taminy, inona ary no ataoko anao? Lasa ho amiko, inona avy no anananao ao an-trano? Fa ora vehivavy, ny ankizy vavinao tsy manana na inona ao an-trano afa-tsy diloilo retavaramonja. Ary hoy izy, andeha mindram-bilany any amin'ny namanao rehetra manodidina, dia vilany tsy misy zavatra nefa zatao vitsy. Ary efa tafiditra ianao dia aoka irindrim-baravarana ianao sy ny izy mirahalahy zanakao, ary manodiny amin'izany vilany rehetra izany, dia atokany zay feno. Dia niala teo amin'ny raha vehivavy ka nirindrim-baravarana mba amin'izy mirahalahy zanany, ary izy mirahalahy nitondra ny vilany ho any aminy, fa reniny kosa nanidina diloilo. Andiny fahenina. Ary no feno ny vilany dia hoy izy tamin'ny ary no nifeno ny vilany dia hoy izy tamin'ny zanany, ito ndray vilany raiko ao, fa ho kosa ireo taminy tsy misy vilany mitsondrony eny, ary dia nitsahatra ny diloilo. Andiny fafito. Dia avy raha vehivavy ka lasa tamin'ny lehilahin'Andriamanitra, ary ho kosa izy mandeha any amin'ny diloilo ka anefao zay trosan'olona aminao, ary zay sisa dia velomanao sy ny zanakao. On va lire 2 Rois, chapitre 4, versets 1 à 7. Une femme de la communauté de prophètes cria à Élisée, « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais qu'il craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et faire d'eux ses esclaves. » Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu chez toi? » Elle répondit, « Ta servante n'a rien du tout chez elle, mis à part un pot d'huile. » Il dit, « Va demander des vases dans la rue, chez tous les voisins, des récipients vides, demande-en un grand nombre. Une fois rentré, ferme la porte derrière toi et tes enfants, verse de l'huile dans tous ces récipients et mets de côté ceux qui sont pleins. » Alors, elle le quitta. Elle ferma la porte derrière elle et ses enfants, qui lui présentaient des récipients, et elle versait. Lorsque les récipients furent pleins, lorsqu'elle dit à son fils, « Donne-moi encore un récipient », et qu'il lui répondit, « Il n'y en a plus », l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu, qui lui dit, « Va vendre l'huile et paie la dette, tu vivras avec tes fils de ce qui restera. » Selon cette histoire, il y avait une femme qui était la belle-fille d'un prophète qui avait un grand problème. Depuis des années, elle ne pouvait pas rembourser ses dettes. Alors que son mari, qui devait rembourser les dettes, était mort. Et le plus grand problème, c'était que le créancier était venu pour prendre ses 2 enfants parce qu'elle ne pouvait pas rembourser les dettes. Et devant ce grand problème, la femme a décidé d'approcher le prophète Élisée. Elle a raconté à Élisée tout ce qui lui arrivait. Et Élisée a dit à cette femme, « Mais qu'est-ce que tu as chez toi? » Et la femme a dit, « Je n'ai rien chez moi à part un pot d'huile. » Écoute bien la suite de l'histoire. Élisée a fait faire à la femme quelque chose pour que Dieu puisse agir dans sa vie. C'était quelque chose qui avait l'air insensé, mais Élisée a demandé à la femme de le faire. Élisée a dit à la femme endettée,
mandehana ianao mindra ambilany any amin'ny namanao ary vilany ataovy marobe. Va emprunter des vases chez tes voisins et emprunte un grand nombre. Tandremo asa atao vitsy Attention, ne prête pas peu de vases, fa ataovy marobe. mais emprunte beaucoup de vases. De avy eo oety miditra ao an-tranonao zany vilany zany de ahidino anatin'ireo vilany reo le menaka ray tavoangy ao atokantranonao ao. Et après, apporte ces vases dans ta maison et verse l'huile dans toutes les vases. Rehefa vitanao zany dia manatona ianao hoy Elisy. Et après avoir fait tout cela, tu vas venir chez moi après. Amin'ny maha-olombelan'ny olombelona zavatra atao tsy hitombona lay zavatra nampanaoviny Elisy azy. En tant qu'être humain, la chose qu'Élisée a dit à la femme de faire n'avait pas trop de sens. Kanefa dia zay no nampanaoviny Elisy azy. Mais c'est ce qu'Élisée a dit de faire. Satria Andriamanitra no niteny tamin'ny Elisa hoe ataovy manao izao io vehivavy io afako mamany olona ny fiainana. Parce que c'est Dieu qui a dit à Élisée de dire à la femme de faire cela pour que Dieu puisse agir. Mitandron'Andriamanitra amin'izany dia hoe raha mino ity vehivavy ity mino ny teniko ka makatony teniko amin'ny alalan'ny Elisa dia hovonjeko tokoa izy. L'objectif de Dieu, c'est de voir que si la femme va croire à ce que Dieu a dit, donc Dieu va agir. Zany dia no antony matoka ity fotoam-pivavahana ity nambarako taminareo hoe mandritry ny volana Jona sy Jolay dia isy famonjena, isy fanafana, isy fanasitranana, isy fagagana ary isy fitaina lehibe ho ataon'Andriamanitra eto. C'est pourquoi je vous dis que pendant ce mois de juin et mois de juillet, Dieu va montrer son salut, Dieu va faire des délivrances, Dieu va transformer des vies, Dieu va aussi guérir et montrer beaucoup de miracles. Ny fatokavana eto no andrasan'Andriamanitra dia ho hamarin'Andriamanitra zay nambarako zay. Dieu attend juste que tu viennes ici et il va réaliser tout cela. Ka rehefa neken'ilay vehivavy sy nakatoavy ny tafinoana ny teny zay nataon'ny Elisa dia naneo famonjena magaga ho an'ilay vehivavy ny tomp'Andriamanitra tsy to. Et une fois que cette femme a obéi à la parole d'Élisée et qu'elle a agi, et Dieu a aussi agi d'une manière extraordinaire. Satria araka ilay tenin'Andriamanitra novakina taminareo teo Parce que selon la parole que nous avons lue tout à l'heure, feno diloilo avokoa ny vilany rehetra zay nindramina. toutes les vases que la femme avait empruntés ont été remplis d'huile. Dia rehefa vitsy dia nanatona ny Elisa izy. Donc après avoir fait cela, elle s'est approchée d'Élisée No tantarany tamin'ny Elisa zava-magaga ny tranga. et elle a raconté à Élisée le miracle qui s'est produit. Androany ianareo rehetra zay manaiky sy makatoa zay lazain'Andriamanitra na zay lazay mpanompon'Andriamanitra dia hitany herin'Andriamanitra miasa ny ianareo. Aujourd'hui aussi, alors, si tu décides d'obéir à ce que Dieu a dit ou à ce que le serviteur de Dieu a dit, tu vas voir Dieu agir dans ta vie. Atao hiteka farany zay mafy. Acclame le Seigneur très fort. Halleluja. Alléluia. Dia rehefa nitraka fagagana dia hoy Elisa tamin'ilay vehivavy Et quand le miracle s'est produit, Élisée a dit à la femme, mandehana amdio avokoa reo menaka zay mafy ny vilany reo. Élisée a dit, va et vends tous les huiles dans les vases. Ka rehefa lafinao le menaka dia efa ho aloha ny trosan'olona. Et quand tu auras vendu toutes les huiles, tu vas d'abord payer ta dette. Ary ny ambiny hivelomanao sy ny zanakao. Et tu vivras avec le reste. Manentana anareo toka eto aho. Je vais vous inciter, vous tous qui êtes ici. Azoatoka famonjy anareo Andriamanitra amin'ity volana ity amin'ny volana ambony iny. Il est sûr que Dieu va vous sauver ce mois-ci et le mois prochain. Azoatoka fa ho tain'Andriamanitra avokoa isika rehetra toka eto. C'est sûr que Dieu va nous bénir. Satria ny Andriamanitra vavantsika Andriamanitra tsy mba mandaingy. Parce que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui ne ment jamais. Ka rehefa mitanao Andriamanitra Donc, une fois que Dieu va te bénir, ho anareo zay manana olana amin'ny alalan'ny trosa vous tous qui êtes endettés, efa ho aloha trosan'olona. va d'abord payer votre dette. Aorinan'izay vao miay ny amin'ny fiainanao sy ny ankonanao ianao. Et c'est après cela que vous allez faire vos dépenses personnelles. Tsy mety hoe ny fiainanao aloha no
ahinao voalohany zay anao vao mieritreritra anefa nitosan'olona. Tu ne dois pas d'abord veiller sur toi et ta vie et après la dette va venir. raha mbola hiandry an'Andriamanitra anohy ny fitahiana ihany ianao dia tsy maintsy mandeha amin'izay lalan'izay hoe efa ho aloha nitosan'olona rehefa voatahy ianao. Mais si tu veux que Dieu continue à t'obéir, tu dois suivre ce chemin. Tu vas d'abord payer les dettes avant notre na dépense. ohatriny le trosa efa ho aloha mba ahafahan'Andriamanitra mitahy ianao amin'ny manaraka. Peu importe le montant de ta dette, vas-y, rembourse d'abord ta dette. Zay ny torohevitra nomen'Andriamanitra an'ity vehivavy ity tamin'ny alalan'ny mpanompon'Andriamanitra atao hoe Elisa. C'est le conseil que Dieu a donné à cette femme à travers le prophète Élisée. Amin'ny anaran'i Jesosy zay rehetra mino an'izany ka manaiky sy mankatao an'izany dia hita famonjen'Andriamanitra izy. Au nom de Jésus, que tous ceux qui croient en cette parole, Dieu va aussi le sauver. Anafaka anao amin'ny trosa tsy voaefa Andriamanitra. Dieu va te délivrer des endettements. Ary na ny aretinao ry hositraniny androany. Dieu va aussi guérir ta maladie. Ary amin'ity volana ety sy amin'iny volana ambony iny zato isan-jato amintsika ho tahin'Andriamanitra arabaky teny. Et en ce mois de juin et mois de juillet, 100% sera béni par Andatsika Dieu. saotra an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny tehaka. Nous allons remercier le Seigneur par des acclamations. Atao mafy be ny tehaka. Acclame encore plus fort. Ry fiangonana malala manaraka ity fotoam-pivavahana ity. Chère Église qui assistait à ce culte, Tonga eto ianao satria mila famonjena no re olana amin'ny karazany mahazo anao. tu es venu ici parce que tu veux être sauvé de tous tes problèmes. Tonga eto ianao satria marary ka te ho sitrana. Tu es venu ici parce que tu es malade et que tu veux être guéri. Tonga eto ianao satria mila ny fahagagan'Andriamanitra. Tu es venu ici parce que tu as besoin du miracle de Dieu. Dia hoy aho hoe ho ataon'Andriamanitra aminao izany rehetra izany raha mino tokoa ianao. Je te dis alors que Dieu va réaliser tout cela si tu as la foi. Ny finoana tao amin'ilay vehivavy narary nandeha raha nandrombey folo taona no nanosika azy mba hikasika ny lamban'i Jesosy. La foi qui était dans la femme qui était malade depuis 12 ans l'a poussée à s'approcher de Jésus. Tsy nahoany ny fisiny ilay lehilahy tao hoe Jairo zay niaraka tamin'i Jesosy. Peu importe si Jairus était avec Jésus, Fa ny fatany dia hoe tsy maintsy manatona Jesosy aho mba ho sitrana. elles sont moquées parce qu'elles voulaient juste s'approcher de Jésus et voulaient être guéries. Ka rehefa nanatona Jesosy tokoa izy ka kasika ny lamba Jesosy dia hoy ny Baiboly hoe sitrana tanteraka tamin'ny aretina nahazo azy izy. Et quand elle a touché le bord de vêtements de Jésus, la parole nous dit qu'elle a été guérie immédiatement. Ny finoana tao amin'ny Josoa sy ny zanak'Israely no nanosy azy ireo mba naiky sy akatoa ny teny izay nolazain'Andriamanitra taminy. La foi qui était en Josué et les Israélites l'ont poussé à obéir à la parole de Dieu. Marina fa tsy fanaraka tamin'ny saina amin'ny eritrerina maha-olombelona ny teny izay nambarin'Andriamanitra taminy fa saingy no ny finoana nananany dia ny ankezi sy nakatoaviny. C'est vrai que la parole de Dieu n'était pas vraiment selon leurs pensées, mais grâce à leur foi, ils ont quand même décidé d'obéir à cette parole. Vokatra izany ny rodana mandan'ny Jeriko. Et comme résultat, la muraille s'écroula. Ary nivoaka nandresy Josoa sy ny zanak'Israely. Et ils sont sortis vainqueurs. Mitovy amin'izany ihany koa ny fahasoavana nomen'Andriamanitra an'ilay vehivavy Petrosy. Et pareil, la grâce que Dieu a accordée à la femme endettée. Zavatra tsy fanaraka tamin'ny saina maneriteritra amin'ny maha-olombelona no nasain'Andriamanitra nataon'ity vehivavy Petrosa ity. Dieu a dit à cette femme de faire des choses qui ne sont pas vraiment selon les pensées humaines. Fa rehefa nekesy nakatoaviny ilay teny avy any an-danitra nampitenenany an'i Elisy. Mais une fois qu'elle est obéie à la parole qui vient du ciel à travers le prophète Élisée, Dia hitantsika teo ny fiafaran'ilay vehivavy. et on a vu comment la femme a fini. Fa nivany ny olona natao ny fiainana. Son problème a été résolu Ary lasa voatatateraka izy telo mianaka. et elle et ses enfants ont été complètement bénis. Misy matoky aho fa matoa ny entin'Andriamanitra eto anao dia satria
zay zavatra nataon'Andriamanitra tamin'ilay vehivavy nararina andeha raha, zay nataon'Andriamanitra tamin'ny Josoa sy zanak'Israely, zay nataon'Andriamanitra tamin'ilay vehivavy Petrus no ataon'Andriamanitra amintsika rehetra tonga eto. Et j'ai vraiment foi que puisque tu es ici aujourd'hui, Dieu va faire exactement ce qu'il a fait à la femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans, à Josué, aux Israélites et aussi à la femme qui a été endettée. Fa ny andrasan'Andriamanitra aminao dia hoe mila manana finoana tahaka an'ireo olon'ireo ianao. Mais Dieu attend juste que tu aies aussi la foi comme ces personnes-là. Mila manana finoana tahaka an'ireo olon'ireo ianao. Tu dois aussi avoir la foi comme ces personnes-là. Alléluia. 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 Tamin'ity herinandro ity zao a dia nisy vehivavy anankiray miantso en téléphone. Par exemple, cette semaine, il y avait une femme qui m'a appelée au téléphone. Tsy fantatra raha manarika eto izy androany na tsy. Je ne sais pas si elle est présente ici aujourd'hui ou pas. Satria teny tamiko izy hoe tsy maintsy mamonjy fotoam-pivavahana any aminao a paster. Parce qu'elle a dit que je dois assister à un de tes cultes, pasteur. Narary mafy vehivavy io. Cette femme a été très malade. Tao amin'ny kibony taona no narary. Elle avait mal elle avait quelque chose dans son Dia ventre tena tamin'izany arety izany. et elle en souffrait beaucoup. Any sisa nataony dia niantso en téléphone na izy. Et tout ce qu'elle pouvait faire, c'était de m'appeler. Mivavao a paster fa marary a ary eto am-pandriana amin'izao fotoana izao. Prie pour moi, pasteur, parce que je suis gravement malade et je suis au lit en ce moment. Dia hoy aho hoe mino vianao fa mpanasitra'Andriamanitra. Et je lui ai dit, est-ce que tu crois que Dieu est un Dieu guérisseur? Dia hoy aho hoe mino vianao fa amin'ny alalan'ny vavaka ataoko dia ho sitrana ianao. Et j'ai dit, est-ce que tu crois qu'à travers la prière que je vais faire pour toi, tu Mais peux oui. être guéri? Dia hoy izy tena mieno a pastera. Et elle a dit, oui, pasteur, je crois, je crois. Azafady hoe tonga eto ve zany vehivavy zany atsaka ny tanana. J'aimerais demander si cette femme est ici aujourd'hui. Aiza. Io vehivavy io avianao aty. Je te demande de venir devant. Malakilaky ndry malakilaky. Dia rehefa niteneko izy hoe apetrao amin'ny kibonao tananao fa hivavako anao aho. Et quand je lui ai dit, mets ta main sur ton ventre parce que je vais prier pour toi. Taorina ilay vavaka teny eo ihany tonga dia tratra ny aretina teo aminy. Après la prière, immédiatement, elle était guérie. Dia niantso en téléphone izy hoe pastera sitranao tena sitranao. Et elle m'a appelé par téléphone, pasteur, je suis vraiment guérie, je suis vraiment guérie. Dia araky ny anambarako teo a dia hoy izy hoe tsy maintsy tonga ny androtra kely ao hamonjy ny fivavahana ataonao. Et comme j'ai dit tout à l'heure, elle a dit que je dois assister le culte à un Jacques. Misaoratsika n'Andriamanitra andao hiteka fara zay mafy izy. Pour remercier le Seigneur, acclamant très fort. Dia tsy minararitsony zany anao. Sitrana pasteur. Tena sitrana tanteraka ianao. Ento. Andao hiteka mafy an'Andriamanitra isika mamizay toerana ary ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy zay rehetra manam-pinoana tonga eto ho vonjena ho afaka amin'ny olana. Au nom de Jésus, que tous qui ont la foi aujourd'hui vont être sauvés. Olana ratsosa ve ho vonjena ianao. Est-ce que tu es endetté? Tu vas être sauvé. Olana ra-pitiavana ve ho vonjena ianao. Tu as des problèmes relationnels, tu vas être sauvé. Olana ra-panambadiana ve ho vonjena ianao. Tu as un problème dans ton mariage, tu vas être sauvé. Inona ny olana misy eo fiainanao ho vonjena anao androany. Quel problème tu as, tu vas être sauvé aujourd'hui. Zay rehetra miny dia akatahako mahiteka faran'izay mafy be. Que tous ceux qui ont la foi acclament très fort. Ary raha misy aminareo tonga eto marary hositranina ianao. Et s'il y a parmi vous qui sont malades, vous allez aussi être guéris. Na inona rehetra misy eo fiainanao hositranina ianao. Quelle que soit votre maladie, vous allez être guéris. Hiala aminao fivitosana. Même les ganglions, Hiala aminao fanetainana. les douleurs, Zay rehetra miny dia atsapany herin'Andriamanitra manasitrana. que tous qui ont la foi vont être guéris. Andao hiteka mafy Acclamons fort le Seigneur pour le remercier. Averiko vakina aminareo la Hébreu toko faraka amby folo andimy fahenina. Je vais vous relire ce qui est écrit dans Hébreux chapitre 11, verset 6. Zay rehetra manatona an'Andriamanitra. Que tous ceux qui s'approchent de Dieu, Zay rehetra manompo an'Andriamanitra que tous ceux qui servent Dieu, dia tsy maintsy mihiny fa misy izy. ils doivent croire que Dieu existe Tsy maintsy mihiny ny heriny.
Ils doivent croire en sa tsy puissance. maintsy mino ny teniny Ils doivent croire en sa parole. ary tsy maintsy mino fa mpamalosoa zan'andriamanitra izany Et ils doivent croire que Dieu récompense ceux qu'il cherche. mpamalosoa ho an'ireo zay tena mitady an'andriamanitra Dieu récompense vraiment ceux qui le cherchent. ka rehefa tonga amin'izay toeran'izay ianao dia ho arabaky teny ahitan'andriamanitra miasa ianao Si tu arrives à cette place, tu vas vraiment voir Dieu agir dans ta vie. tsaroa kely keo ity tantara anankiray ity Je me souviens également de cette histoire. tonga teo amin'ny fasana nandevenana any lazarosy jesosy niaraka tamin'ireo mpianatra Jésus et ses disciples étaient arrivés dans le tombeau où Lazare était. tonga teo jesosy niaraka tamin'ireo olona manamanjo Jésus était là avec la famille du défunt. tonga teo jesosy niaraka tamin'ireo olona tao an-tanàna Jésus était venu avec la foule. nitady eo jesosy dia hoe amelona any lazarosy zay maty ka nalevina ao anatin'ilay fasana L'objectif de Jésus, c'était de ressusciter Lazare. dia hoy jesosy tamin'ny olona rehetra esory mivato fa ho velomiko lazarosy Et Jésus a dit, enlève la pierre tombale parce que je vais ressusciter Lazare. dia olona i fianakaviany maty Et la famille du mort a dit, hoy marta Marthe a dit, tompoko efa maimbo izy zao Seigneur, il devrait déjà puer. efa vaky ny kibony Son ventre a déjà explosé. impossible ny avelomany Ce n'est plus possible qu'il revive. efa trandro kesany nandevenana azy Ça fait déjà 4 jours qu'on l'a enseveli. fa ahoana ho jesosy tamin'ny vehivavy atao hoe marta io Mais qu'est-ce que Jésus a dit à cette femme Marthe? jaona toko farika ambin'ny folo andimy faefapolo Jean chapitre 11, verset 40. tsy voalazako fa raha inanao dia ho hitanao ny voninahitr'andriamanitra Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. ry fiangonana rehetra manarika ty fotoam-pivavana ity Alors, chère Église qui assistait à ce culte, rehefa eo amintsika ny finoana tsy misy zavamagaga tsy tranga quand on a la foi, il devrait toujours y avoir de miracles. andriamanitra mihitsy no aneho zavamagaga amin'ny fiainantsika C'est Dieu lui-même qui va montrer des choses miraculeuses dans notre vie. ho tanteraka amin'ity volana ety ane zany Puis cela se réaliser ce ho mois, tanteraka amin'ny volana ambony ane ane puis zany cela se réaliser le mois prochain. kanefa ihany ko ho tanteraka androany ho an'izay mino ane zany Mais surtout, puis cela se réaliser aujourd'hui même. andomboliteka mafy dia mafy any izy Acclame le Seigneur encore plus fort. hivavaka tsika rehefa avy eo Tout à l'heure, nous allons prier. hivavaka tsika mba tena atanjaka ny finoantsika Nous allons prier pour que notre foi s'agrandisse. tena hivavaka amin'ny fotsika rehetra mihitsy isika Nous allons vraiment prier de tout notre cœur. enga ane ka mangy anao fanahy masina Et puisse le Saint-Esprit te visiter. enga ane ka mangy anao fanahy masina Puisse vraiment le Saint-Esprit te visiter. fa mialohan'izay aloha Mais avant cela, hivavaka ho anareo izay samba tonga eto ao j'aimerais prier pour les personnes qui viennent ici pour la première fois. na fandrony na nitoavanao teto Ou peut-être que c'est la deuxième fois que vous venez ici. hivavaka ho anareo ao Je vais prier pour vous. raha tapa-kevitra ianareo fa hiverina amin'andriamanitra Si vous décidez de revenir à Dieu. raha tapa-kevitra ianareo fa ino an jesosy Si vous décidez vraiment de croire en Jésus, ino fa jesosy no mpamonjy de croire que Jésus est le Sauveur, ary raha tapa-kevitra ianareo fa anome toerana jesosy hitoetra ao anatinareo et si vous décidez de donner Jésus une place dans votre vie, raha misy an'izany olo zany tonga eto androany atsaka nytako izao ny tanany afaka mivavaka anareo s'il y a ces personnes-là qui sont venues aujourd'hui, je prie de lever les mains dia azafady tompoko manasa anareo aho mandroso ety anoloana et je vous demande de venir devant. tonga dia mandrosoa anareo a ny mpitarika fidiarana rehetra tonga dia efa maka toerana avato afara La chorale peut prendre leur place. mandrosoa dia eto nareo mitsangana eo andao iarahantsika manao le ira hoe nandao anao ela ho raha eo andininy voalohany ihany dia hivavaka ho andreto namana izay mijoro eto alohaneto isika Nous allons faire un chant de louange.
Mitanatsika ny toerana tsaka nitako zao makaty alohana. Sur place, nous allons élever nos mains. Arabaina ianareo izay mijoro tanoloana. Je vous salue, vous tous qui êtes devant. Fa tonga soa ao fanjakan'Andriamanitra ianareo. Et je vous félicite parce que vous êtes maintenant dans le royaume de Dieu. Mitona anareo ny ino. Je vous incite à vraiment avoir la foi. Fa tonga ny fotoana hitsonjovan'Andriamanitra anareo. Que c'est le moment où Dieu va vous bénir. Mila famonjena avy ianareo ho ataon'Andriamanitra izany. Est-ce que vous avez besoin de salut? Dieu va le faire. Mila fanasitrana avy ianareo ho ataon'Andriamanitra izany. Vous avez besoin de guérison? Dieu va le faire. Misy mila fahagagana be avy ianareo satria misy zavatra tena tsy voavanareo mihitsy eo amin'ny fiainanareo. Vous avez besoin d'un grand miracle dans Ho votre vie? ataon'Andriamanitra izany. Dieu va aussi le faire. Te ho tahina avy ianareo. Vous voulez être béni? Ho ataon'Andriamanitra izany. Dieu va aussi le faire. Apetra amin'ny fonareo ny tanana azy. Mettez vos mains sur votre cœur. Andriamanitra arany malala masina izay ny an-danitra. Notre Père très saint qui est aux cieux, Misaotra anao any amin'ny fitiavanao anay rehetra. je te remercie pour ton amour. Misaotra anao any amin'ireo olona mijoro ireo. Je te remercie pour ces personnes présentes devant. Fantatro fa tena tianao ireo olona ireo. Je sais pertinemment que tu les aimes Ka hovojenao ny fanahana. et tu vas sauver leur âme. Hovojenao afaka amin'ny olana ry izy ireo. Tu vas aussi les sauver de leurs problèmes. Hositranonao raha misy marary amin'izy ireo. Tu vas les guérir s'il y a quelqu'un parmi eux qui sont malades. Satria mila fahagagana izy dia anehoana an'izany Et amin'ity andro androany ity. Et parce qu'ils ont besoin de miracles, tu vas le faire dans leur vie aujourd'hui. Tsisy tsy hainao atao Andriamanitra. Tu peux tout faire, notre Dieu. Tsisy tsy hainao atao. Tu peux tout faire. Misaotra Andriamanitra. Merci, mon Dieu. Amin'ny anaran'i Jesosy. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Dia mirahasoa anareo aho tahin'Andriamanitra. Soyez bénis. Dia izao ny teniko amin'ny mampanompon'i Andriamanitra. Et en tant que serviteur de Dieu, je vous dis, Mino izay nolazaiko ianareo. croyez ce que j'ai dit. Aza tapatapaka mihitsy ianareo amin'ity volana jona sy jolay ity. Ne ratez aucun culte durant ce mois de juin et juillet. Fa efa voasotro amin'ny bokin'Andriamanitra. Parce que il est déjà écrit dans le Fa zay livre rehetra ho de avy Dieu eto mandritra ny volana jona sy jolay que tous ceux qui vont venir ici le mois de juin et dia juillet hitan'Andriamanitra miasa. vont voir Dieu agir. Araka ilay tenin'Andriamanitra nambarako teo mihitsy no ataon'Andriamanitra amin'ny olona izay ho avy eto. Et Dieu va accomplir la parole de Dieu que j'ai annoncée tout à l'heure. Ary tsika rehetra eny toerana ihany koa. Et vous tous aussi qui sont sur place, Raha azonao atao aza bangana mihitsy ny famonjenao fitaom-pivavahana amin'ity volana jona sy jolay ho avy io. si tu peux, ne rate aucun culte durant ce mois de juin et juillet. Mety misy programme hafa ataonao any ambanivohitra na any amin'ny toeran-kafa. Peut-être que tu as d'autres programmes prévus dans d'autres endroits, Raha possible aminao ampandefery zany fa tonga avy eto foana ianao. mais s'il est possible, ne viens pas là-bas, mais viens ici. Ho tanteraka aminao ny tenin'ny baiboly ato amin'ny Korintiana voalohany. Et ce qui est écrit dans 1 Corinthiens va s'accomplir. Voasoratra hoe zay tsy mbola hitan'ny maso tsy mbola hita tao am-pon'ny olona no efa voman'Andriamanitra omena zay rehetra tia azy. Il est écrit que ce que l'œil n'a pas encore vu, les choses qui ne sont pas encore arrivées dans le cœur des hommes, Dieu va le faire. Raha mino an'izany ianareo Si vous croyez en cela, dia ho hitanareo voninahitran'Andriamanitra. vous allez vraiment voir la gloire de Dieu. Mino an'izany ve ianareo? Est-ce que vous croyez?
andao hiteka mafon'andriamanitra izy Acclame fort alors le Seigneur. dia zay zany tompoko a dia mahazo makantoeranareo ianareo Vous pouvez alors rejoindre votre place. dao mbola hiteka mafon'andriamanitra ihany izy Acclamons encore fort le Seigneur. atao mafiany tehaka ao Acclame plus fort. andao ary tsika rehetra hivavaka amin'izao fotoana izao En ce moment, nous tous, nous allons prier. mivavay ianao mba tena latsaka aminao mifanahy masina mba hitombo ny finoanao Prie pour que le Saint-Esprit vienne en toi et agrandisse ta foi. ary raha mahatsapy anao fa misy herina devoly manelingelina anao Et si tu sens qu'il y a le diable qui te perturbe, enao hoe mampirorosaina anao izy tu sens qu'il te fait douter, ao anaty vavaka irazika amanao roay amin'ny anaran'i jesosy izy durant notre prière, chasse-le au nom de Jésus. andao tonga dia hivavaka avokoa isika rehetra Allons prier. samy mivavaka amin'ny fony manontolo izy Priez de tout votre cœur. misaotra anao zahery andriamanitra io Nous te remercions, Père. fahasoavana lehibe ao anay ny fotoam-pivavana androany Ce culte est vraiment une grâce pour nous. mino aho Je crois fa nanatrika ty fotoana ity ianao que tu es présent dans ce culte. nanapaka teto ny herinao Ta puissance était avec nous ary mbola napaka eto hatrany an-trano et ta puissance est encore avec nous. amanky anay rehetra ny fanenao masina Puisse ton Saint-Esprit nous visiter ka hitombo ny finoanay et puisse notre foi s'agrandir. anana finoana ny ovovonjy izahay Puisse-nous avoir la foi d'être sauvés. anana finoana ny ho sitrany izahay On va avoir la foi d'être guéris. arina finoana ny ho afaka eo an-tanana devoly izahay On va avoir la foi pour être délivrés. anana finoana ny ahita fagagana izahay On va avoir la foi pour voir des miracles. anana finoana ny ho tahina ihany kio izahay On va aussi avoir la foi d'être bénis. ho ataonao zany ry andriamanitra io Tu vas accomplir cela, notre Dieu. misaotra ray malala amin'ny anaran'i jesosy Nous te remercions, Père, au nom de Jésus. misaotra tompo Merci, Seigneur. amen Amen. to hiteka mafy isika Acclamons le Seigneur. dia ho anareo zay marary angatako ianareo raha mbola tsy sitrana azafady anefa aloha to anaty izay tenin'andriamanitra ambarako zay a izy aminareo natsapa fa sitrana izy Durant la parole que j'ai annoncée, est-ce qu'il y a parmi vous qui ont été guéris? izy aminareo natsapa hoe sitrana izy to anaty izay toroteny zay Qui d'entre vous ont été guéris durant la prédication? matazana olona to ray nitazako Je vois une personne. fa izy aminareo kosa tonga eto mbola marary Mais qui parmi vous sont encore malades? dia izao no teniko aminareo a hiasa andriamanitra androany Je vous dis que Dieu va agir aujourd'hui. amin'ny 12 ory À midi, isy fotoana spéciale ho tanterana eto il y aura un culte spécial aujourd'hui. ny maha spécial azy dia izao Pourquoi ce culte est spécial? anositra diloilo anareo rehetrarehetra tonga eto aho amin'ny ora 12 io Il y aura une onction d'huile pendant ce culte. araka ny voalasan'ny baiboly ho ampiasaina ny diloilo Selon ce qui est écrit dans la Bible, on va utiliser l'huile ho fanasitranana ny olona marary pour guérir les malades, ho fanafana andre olona voafatry ny démonie pour délivrer les captifs ary ho famonjena andre olona izay manana olana et pour sauver ceux qui ont des problèmes. no zany tomoko avy hatrany ianareo ny iny fa ho amarin'andriamanitra izany Je vous invite déjà à croire que Dieu peut justifier cela. ho vakiko aminareo aloha ty tenin'ny baiboly ity atao amin'ny bokyny jakoba toko 5 Je vais d'abord vous lire ce qui est écrit dans Jacques chapitre 5. toy zao ny voasoratra eo amin'ny 10 sy ny 15. Il est écrit à partir du verset 14 et 15. misy marary fa eo aminareo aoka izy apakaloholon'ny fiangonana aroka anositra diloilo azy amin'ny anaran-tompo ireo sady hivavaka eo aminy ary ny fivavaka ny finoana dia hamonjy ilay marary fa ny tompo anangana azy ary nanota izy dia avelany elony Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en lui appliquant de l'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, le pardon lui sera accordé.
io teny io mihitsy no ampiaritsika amin'ny fotoam-pivavahana amin'ny 12 ora. On va vraiment appliquer cette parole pendant la culte à midi. ho ampiariko amin'ny finoana io teny io. Nous allons appliquer cette parole avec foi. Ary anareo kosa tompoko mandray fahasoavana amin'ny finoana. Et je vous invite aussi à recevoir la grâce avec foi. Fa zay rehetra mino amin'ity androandroany ity dia hitany voninahitr'Andriamanitra. Parce que tous ceux qui vont croire aujourd'hui verront la gloire de Dieu. Zay zany filazana lehibe zay ambarako aminareo. C'est la grande annonce que je vous dis. Ny voninahitra ny eo an'Andriamanitra. La gloire soit à Dieu. Ary rehefa mody avy eo anareo ka misy fianakavianareo any marary na tsy haiko anko izay karazana olana mahazo azy dia toa misy ho avy eto amin'ny 12 ora atoandro. Et quand vous allez rentrer tout à l'heure et qu'il y a dans votre famille qui sont malades ou qui ont des problèmes, invite-les à venir aussi à midi. Ny voninahitra ny eo an'Andriamanitra. Dieu soit glorifié. Andahorintsika amin'izao fotoana izao iroso hitondra ny fanatitra. Nous allons à présent passer au moment de l'offrande. Hitondra ny ampahafolo-karena izay nitahin'Andriamanitra antsika. Nous allons apporter nos dîmes. Araky ny nambarako taminareo mikasika ny tantaran'ny zanak'Israely sy ny tantaran'ilay vehivavy Betrosy. Comme je vous dis tout à l'heure à propos de l'histoire des Israélites et de la femme endettée, zavatra tsy mitombina maolona no nasain'Andriamanitra ny akehin'izy ireo sy ankatoavin'izy ireo. Dieu leur a demandé d'obéir quelque chose qui n'avait pas trop de sens. Fa rehefa nekesina ankatoaviny le zavatra nitakin'Andriamanitra taminy dia arak'ilay nambara taminareo teo niseho ny fahagagan'Andriamanitra. Mais quand ils ont obéi à la parole de Dieu, Dieu a agi dans leur vie. Androany akio Andriamanitra dia miteny amintsika hoe eto ny ampahafolo-karena mba asikanina ho antraniko fa hosokafaka varavaranlanitra mba hitahina anareo. Et aujourd'hui aussi, Dieu nous dit, apportez votre dîme pour que l'écluse de cieux s'ouvre sur votre vie. Ohatrany hoe zavatra tsy mitombina le izy. On dirait que ce n'est pas vraiment logique, Satria ny vola eo an-tananao aza kely. parce que tu n'as que peu entre tes mains. Mbola nefa trosan'olona ianao. Tu dois encore rembourser les dettes Na mety hoe tsy ampy ampiasaina akory azy. ou que ta finance ne va pas te suffire. Kanefa sain'Andriamanitra bangana ampafolony. Mais Dieu te dit quand même de donner la dîme. Fa raha ekenao sy ankatoavinao finoana izany dia ho sokatra aminao varavaran'ny lanitra dia ho tahina tokoa ianao. Mais si tu vas obéir avec la foi, Dieu va vraiment ouvrir les écluses de cieux. Ka dia anatanteraka izany isika rehefa avy eo tatazana eny an-toerana ny fanatitra mahazatra. On va alors accomplir cela et après, on va faire les offrandes habituelles. Anao hira anankiray isika miaraka amin'ireto mpitarika fiderany ireto dia ao anatin'izany mahazo mandroso isika zay hitondra ny ampafolony. Raha tsy hitondra ianao amin'ny 12 ora hoeto izany hofanekena sy hofankatoavana anteny amin'ny finoana. Et pendant le chant de louange, nous allons accomplir les dîmes et les offrandes. Si tu n'as pas encore apporté tes dîmes, tu vas revenir à midi, il y aura encore les temps de dîmes. Enina dia ianareo manaraka izao fotoam-pivavahana en ligne aza Et même vous qui nous suivez en ligne, dia afaka manefa ny ampahafolo-karena ianao, afaka manefa ny fanatitra. vous pouvez aussi faire vos dîmes et vos offrandes. Tanterao amin'ny finoana izany mba ahafan'Andriamanitra miditra tsetra amin'ny fiainanareo. Et faites cela avec foi pour que Dieu puisse agir dans votre vie. Raha isika ary ny fanentanana ataon'ireto mpitarika fiderany ireto Nous allons alors faire une louange dia mahazo mandroso sika rehetra tompo. et vous pouvez avancer. New
atao mafy nitehaka ho an'ilay andriamanitra tsy to. Acclamez encore pour le Dieu Tout-Puissant. Atao mafy be mihitsy nitehaka. Acclamez encore. Araha ny orokoraka mafy be. Acclamez encore. Halleluja. Alléluia. Dia hitanareo zao ao amin'ny bokyny Josoa toko fahenina andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fadiminy vakina teo La Bible dit dans le passage, dans le livre de Josué, nasain'Andriamanitra ny orokoraka zanak'Israely Dieu a demandé au peuple d'Israël fa d'acclamer très anatin'ny fort. orokorako i Andriamanitra no anehoako ny Jeriko ka irava mandan'ny Jeriko. Car dans cette clameur, je montrerai ma puissance et les murs de Jéricho vont s'effondrer. Matonga amin'ny teny an'izany dia izao. Voici pourquoi je vous l'explique. Zao fitiafatanana izay ataontsika ao anaty fotoam-pivavahana. Ces acclamations que nous faisons dans ce culte, Ny orokoraka ataontsika ao anaty fotoam-pivavahana tout ce bruit et toute cette acclamation, dia tsy zavatra vao noforonina taty aoriana akory, ce n'est pas quelque chose que nous venons d'inventer maintenant, fa nataon'Andriamanitra ho fiainan'ireo olona manompo azy araka ny voalaza amin'ny Baiboly. mais Dieu en a fait que ça soit un rythme de vie pour Ka ceux rehefa qui... ataontsika amin'ny finoana le izy Et quand nous le faisons avec foi, dia faly Andriamanitra Dieu est ravi ary miasa izy. et Dieu agit. Andao ry hitehaka mafy isika. Acclamons fort le Seigneur. Rafaka mirokoraka le atao mafy be. Acclamez encore et encore. Alléluia. Alléluia. Dia ho faranantsika ary ny fotoam-pivavahana nitoran'Andriamanitra antsika androany. Et nous allons clôturer ce culte maintenant. Fa mbola mafisiko zany fa fotoam-pivavahana amin'ny 20 dia fotoam-pivavahana spécial. Mais encore une fois, je vous répète, à midi, il y aura un culte spécial. Amin'ny alalan'ny fahasorana diloilo no hiasan'ny herin'Andriamanitra amintsika rehetra tonga eto. Avec l'onction d'huile, Dieu va agir puissamment encore. Ka dia angatantsika ny mpanompon'Andriamanitra ato hivavaka famaranana ny fotoam-pivavahana. Et nous allons prier ensemble pour la clôture de ce culte. Père Céleste, nous te remercions encore pour cette journée magnifique et pour ce culte qui se termine maintenant. Merci parce que nous avons vu ta main agir puissamment sur nous. Merci pour les guérisons. Merci pour les problèmes résolus. Merci pour les délivrances que nous avons vues ici. Merci pour un programme encore plus fort que tu nous réserves tout à l'heure pour l'onction d'huile. Nous remettons cette semaine entre tes mains. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Dia vita zany fotoam-pivavahana fa inao tsara ty filazana farany ity izay tsy nalefa ny linina moa zany le izy. Tsy natao ho an'ny olona rehetra. Amin'ny